fiadanana ho antsika mbola mitombona antsika hatrany ane izany fiadana sy ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy izany. Mankasitraka azy hatrany hatrany isika omeny fotoana ahafahana miaina ny teniny dia ny tenin'ny fiainana izany ry havako malala. Androany indray izy dia te hanome antsika hafatra anankiray. Dia ny hafatra dia ny hoe miambena. Miambena. Milohan'ny zavatra rehetra dia andao isika ry havako malala hiary vavaka. Anao midera, anao nilaza, anao nivoninahitra mandrakizay. Ry Kristy zokinay malala. Mankasitraka anao eram-po eran-tsaina indray izahay Tompo. Fa te hiteny aminay ianao dia ny fitenenanao aminay mira porofom-pitiavana. Dia mitenena indray araka ny sitraka ao ny fananao masina, ameno ahy izay miteny, ameno ireo izay mihaino. Dia noho ny anaran-tsoanao nanaovanay izany tombavaka izany, mankasitraka Jesosy Kristy malala. Amen. Ry havako malala amin'ny Tompo, andengevaka itsika ny teny Tompo amin'ny Marika 7:12 andininy 7:30. Marika 7:12 andininy 7:30 manao hoe: ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa, miambena. Averiko indray mandeha. Marika 3:12 andininy 7:30. Ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa, miambena. Ry havako malala, na tonga ny teny Tompo tonga tato an-tsaiko ary naniry ahy hanao indray ity fampianarana ity hafatra avy amin'ny Tompo dia izao. Rehefa nanatitra ilay ny zanako andeha hianatra androany ry havako malala, dia nikoropaka ny maraina. Rehefa nikoropaka ny maraina dia mora tonga ny fahasorenana rehefa tsy mifanaraka araka ilay zavatra nieritreretana. Rehefa avy eo indray teny an-dalana, betsaka ny zavatra misy olona tsy dia miraika eny an-dalana, embouteillage erak'io. Dia rehefa tahaka ny hoe nisy fahasorenana izay tato anaty dia nandinika indray avy eo hoe tahaka izany zany ve, satria tsy tena hoe niambina izany ka lasa tonga ny fahasorenana. Dia tonga tato anatiko indray ny teny Tompo hoe miambena. Miambena mandrakariva. Rehefa andramo anery avako, rehefa mitape isika, raha manana application biblika ao anatin'ny telefonantsika dia mitape ny hoe miambena, be dia be mihitsy izy ao ry havako. Dia izao, isan'andro ka isika dia mila miambina. Andrao dia mora mahazo antsika ireny fahasosorana, miteraka fahatezerana, miteraka tsy fifaliana dia manimba ny tontolo androntsika. Tsy ny tontolo androntsika ihany fa ny manodidina antsika. Matetika tokoa raha miteny hoe miambena izany dia ohatran'ny hoe raha io mihitsy ara ny Marika 7:12 io no jerevana dia tena ohatran'ny hoe amin'ny resaka hoe ay miambena fa tsy fantatra ny ora sy ny fotoana, izany hoe amin'ny fiverenan'ny Tompo izany. Ie, mila miambina tokoa isika amin'ny fiverenan'ny Tompo, fa tsy an'izay ihany fa isan'andro amin'ny fiainantsika ry havako malala dia mila miambina ny vavahadin'ny fontsika, ny vavahadin'ny saintsika, ny vavahadin'ny fiainantsika mihitsy. Satria izao, itsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa mifanaratsy eny amin'ny rivotra. Ka raha tsy mahay miambina isika isan'andro dia manjary
anana n'ilay ratsy fahefana. Dia nandinika an'izay ary havako malala. Dia nahatsapa tokoa hoe aika ny fiambenana mila atao isan'andro vao mifoha isika. Dia tady io fa miodiody eo akaikintsika eo izao ny fahavalo izay tsy mikendry afa-tsy ny ampikorotana ny tontolo androntsika. Miasa fatratra mihitsy izy amin'izany. Ekena tokoa manoatra ny mpandresy isika amin'ny lalan'ilay tiantsika. Ny fandresena efa azontsika fa aleo sary an-tsaina anie ry havako malala e. Eo zany ny raha ohatra ka hoe manao boxe zany ohatra dia eo ambony ring. Dia efa fantatry ilay fahavalo aloha ianao hoe mpandresy ianao e. Dia fantatra koa ianao hoe mpandresy ianao e. Ny loka efa miandry ianao, izany hoe mila tsy maintsy atao fotsiny izany ilay ady. Dia aleo sary an-tsaina anie mijoro fotsiny ianao, tsy misy fiarovana, tsy manao ninina. Dia heverinao fa tsy hanao ninina anao ve ny fahavalo satria hoe efa mpandresy io fa fantatro fa tsy maintsy ho resy fa aleo izy tsy kitikitihany. Nefa ianao mijoro fotsiny tsy manao ninina. Tena asiny ataon'izay mety mihitsy na dia fantan'izao ary fa tsy maintsy ho resy izy. Ka noho izany ry havako, aza manaiky mipetraka fotsiny izany dia mamela ny fahavalo anao izay tiany, andratra anao, ampatezitra anao sy ny sisa, fa mihetsiketse ary tafio ny fiadian'Andriamanitra rehetrarehetra. Aleo sary an-tsaina indray hoe efa nitafy ny fiadiana rehetra ianao ary afaka mihitsy mamely, afaka mihetsiketsika fa ho hitanao fa matahotra sy miroro fatratra ny fahavalo iny ary mety tonga dia teny za tsy hanao fa aleo za hiala. Ry havako malala, efa ananantsika ny fiadiana rehetrarehetra ahafahantsika miambina isan'andro dia ny eo amin'ny Efesiana 4:9 izany ry havako malala. Ao daholo ny fiadiana izay omen'Andriamanitra. Ny atao hoe miambena ry havako malala dia izao zany, efa miomana avokoa isika ny amin'ny armura rehetrarehetra hoentsika miatrika ny fiainantsika, miatrika ny tontolo androntsika. Ohatry ny hoe olona andeha ho any amin'ny chantier dia efa manao boty izy aloha, efa manao gilet izy aloha, efa mitondra lampe kely izy. Ry havako tahaka izany mila ataontsika isan'andro mba tsy tampoka amintsika ny zavatra indraindray hitantsika sy situation atao miseho eo anoloantsika. Manjary ataontsika kay tena tsy hitako indray tena fananinina raha ohatran'izao, tena latsaka tampaty izerana mafy andreo fa nisy an'izao. Fa raha antsika ny vao maraina ry havako malala, mitafy ireny fiadiana nomen'Andriamanitra ireny, miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ilay sabatra roa lela, mandravarava sy manafoana ny tetikadiny devoly sy ny satana, tena hoe manafoana. Dia hitantsika fa tena mpandresy isika ao anatin'ny tontolo andro. Ry havako malala, averiko indray mandeha vao mifoha isika dia fa miodiody ny fahavalo, mitady haketraka, mitady hanankorotana. Aoka ihany koa tsika vao mifoha ihany koa tsika dia aoka dia fa armé de la tête aux pieds isika. Ka ninina zavatra mety mitranga eny an-dalana eny na eny tontolo eny, tsy ho tampoka amintsika izany fa efa nivonina isika. Ny tenin'Andriamanitra efa ao anatintsika. Ny armura rehetrarehetra efa eny ankoditrintsika. Ny fanahin'ny Tompo anie ry havako malala anazavantsika sy ampahafantatra antsika bebe kokoa ny momba ny reny armura ireny. Fa raha sitraky ny Tompo dia
misy ho avy ny fotoana dia afaka anazava tsirairay indray momba n'ireny fiadinana tolotry ny tompo ireny. Dia aoka ny tompo ameno antsika hatrany hatrany. Dia an'Andriamanitra iray ihany voninahitra ho amintsika kosa ny fiadanany. Amen.